Tavanantsika rehetra hatrany tapany fahatelo sahady antsika androany amin'ny fizarana izay arahantsika amin'ny vahiny faha 20 Monsieur Nilaina mpiasan'ny base filiara izy ny andraikitra manokana amin'ny resaka fikajiana amin'ny tontolo iainana ao anatin'ny tetikasa io. Raha naraka ny fizarana roa voalohany ianao dia efa nazavaina tamintsika ny lafiny ara-teknika rehetrarehetra na maha-tetikasan'ilay izy na ny fiantraikan'izany eo amin'ny tontolo iainana dia amin'izao tapany fahatelo izao zany dia tena hidirantsika amin'ny antsipiriany amin'izay hoe inona daholo moa zany ireo hoe mety ho impact environnemental ateraky tetikasa ity ireo inona daholo ny mesura na fepetra efa nomanin'ny tetikasa hiarovana amin'izany ary indrindrandrindra moa satria mandoa ontoka zany zareo noho ireo le hoe mety ho impact environnemental ireo ahoana ny tokony hahafatsika malagasy misitaka ny onitra izay alohan'ny tetikasa ao anatin'ny resaka environnement io. Dia mamerina fiarabana sy fisaorana hatrany ny ilaina miandraikitra manokana amin'ny resaka tontolo iainana ao amin'ny tetikasa base filiara amin'izao efa nizara tamintsika izy tao anatin'izay fifampizarana roa voalohany izay hoe inona daholo moa zany ilay tena lafiny teknika atao anatin'ity tetikasa ity na eo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana na ny lafiny ara-kolona na ny lafiny ara-toekarena indrindrandrindra izay hoe maha-tetikasa ny tetikasa moa zany fa tsy hidirantsika araka dia veriveriko foana ny lafiny mampisy savorivorana politika amin'izao fotoana izao. Dia efa nilazainy tao anatin'izay moa zany hoe be dia be ny asa efa natao ny etude efa natao fa namafiso hoe mbola tsy misy fitrandrahana fasimaintina mihidy mihitsy anefa aloha tao anatin'izany rehetra rehetra izany fa karazana andrana ara-pitrandrahana sy andrana ara-tontolo iainana no efa natao dia izay indrindra no ijerentsika amin'ity tapany fahatelo ifampizarantsika ity zany hoe inona amin'izay ny vokatran'ireo andrana ireo amin'ny lafiny ara-tontolo iainana. Efa nolazavaina ao amin'ny ankapobeny ihany fa mba mangataka tena hoe ohatra concret mihitsy zany hoe raha ity ny vokatra n'io zavatra io ara-tontolo iainana dia ity ny mesura efa raisin'ny tetikasa dia ity ny onitra sy ny fomba azo ampiasana amin'izay ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy indrindra. Betsaka amin'ny fanomezana izay anjara sy fanontaniana izay fa mahaliana dia mahaliana ny rehetra tokoa raha zany ny amantatra be fantatra be kokoa manao anamarana moa zany ilay hoe raha ohatra ka ho atao ara le tetikasa dia ahoana ny momba n'ilay lafiny ara-tontolo iainana izay mampisamapisa rehetra izay. Ny azoko ambara angamba dia ny hoe raha ny aka zavatra anankiray lehibe voalohany ataoko hoe voalohany nijerevana akaiky raha mahakasika amin'ny tontolo iainana dia mba ny resahana foana ilay resaka hoe rano. Aloha zay angamba ny resaka voalohany. L'eau c'est la vie, zava-dehibe eo amin'ny rehetra ny rano ary ninona zavatra mahakasika ny rano dia mahasarotany ny tsirairay avy na ny olombelona zany na ny zava-manan'aina ihany koa. Ka voaresaka foana amin'ny hoe rano fampiasana rano atao ny tetikasa ho ritra ny rano ho maro moa zany resaka izay mandeha manodidina izay samy manana ny version. Zavatra afaka resaka nefa dia ny hoe raha ny haloto ny rano raha ny fomba fitrandrahana izay ho atao sy noekena ho atao base filiara dia voalohany aloha dia inao processus minier à sec izany hoe fitrandrahana maina klasy eo anatin'izay fitrandrahana izay ho atao base filiara. Ny antony razavana tsotsotra dia ny hoe ny asa rehetrarehetra mba mampiasa rano avokoa tena mampiasa rano toraktoraka izay koa fitrandrahana reny ankibon-tany kanefa ny noho ny fitsinjovana lafiny ara-ressource en eau zay na ny amin'ny rano dia ezahana mba ho farak'izay kely azo atao fampiasana rano ao anatin'ny fitrandrahana. Ianao zany teny hoe raha ny fotoana hoe ilan'ny base filiara rano dia tena limité amin'ny hoe rehefa azo le fasika mena fasika tsotra moa zany dia mba ahafahana mitatitra azy satria izy io dia atosika bulldozer fotsiny tsy misy hoe fangadiana lavaka na zavatra be dia be atao fa bulldozer no manosika izany hoe tsy mandavaka koa raha zany fa manosika tsikelikely an'ilay koshona fasika dia mampiditra anazy amin'ny antsoina hoe concentrateur zay karazana ohatrany hoe fantsona moa zany izy io izany hoe atosika le fasika dia atosika ilatsaka anatin'io fantsona io dia mila rano eo amin'izay mila rano zany mba hivitevana fitaterana an'le fasika satria raha tatitaterina koa iny dia vao mainka mibo na miparitaka moa zany ny poussière. Izay mahatonga anazy atosika izy dia ampidirina amina fantsona io dia afangaro amin'ny rano izy miaraka afangaro amin'ny rano iny no pompevana rehefa avy eo pompevana mandeha makany amin'ny usine. Zay zany ny ilaina rano voalohany alohany izany tsy misy fampiasana rano ao amin'ny fitrandrahana fa eo amin'ny fitaterana an'le fasika hiala avy eo amin'ny bulldozer toerana angalana azy makany amin'ny alalana fantsona sy tuyau makany amin'ny usine zay no ampiasana rano. Eo amin'ilay usine amin'izay koa misy karazana anankitelo moa zany mandalo sivana telo le fasika zay vao mahazo an'ilay produit ampiasana hoe minitra utile zircon sy monazite dia sivana voalohany mbola mampiasa rano ihany koa sivana oza satria ny asa ao dia ny hoe le fasika mainty mba hanavana azy amin'ilay fasika tsotra iny izy hoe minéraux zay dia mavesatra kokoa dia ohatran'ny fanasivana volamena reny en fait zany le usine voalohany zay usine anarany satria izy lehibe fa misy fasika misy ohatran'ny karazana sahafa be dia be milahadahatra ao zany zay fiantsoana zany lafa teknika dia ny hoe ohatran'ny spirale maromaro milahadahatra zay tena formana sahafa io zany no manasivana dia mampisaraka ny fasika maivamaivana kokoa sy ilay fasimainty zay mavesatra
zay le fomba fanasarana ny fasika tsotra sy ny fasy mainty. Io zany ianao dia manana fasy mainty sahady azo le antsoina hoe fasy mainty. Le fasika tsotra iny amizay tonga dia averina ndray koa amin'ny alalana fantsona tuyau aller retour zany miverina eo amin'ny toerana nangalana azy. Zany hoe circuit mihodina zavatra io. Sauf ka miala amin'ny fasika mainty tonga dia miverina le fasika. Ary moa zany tsara marihana fa 6% miovaova le izy. Misy 4, misy 5, misy zay tafakatra 7. Fa omena 6% le fasika amin'ny faritra isandrana no fasy mainty. Zany hoe zany raha kajikajina tsotsotra 6% mitazomina, 94% averina amin'ny toerana nangalana azy. Zany toliara moa tsy misy vohitra fa plat tanteraka toliara. Ka raha ohatra ka zay 6% zay no alaina, 94% ny averinao, tsy hitakory hoe zara raha nilatsaka 5 cm le tany dia le fasy mainty fotsiny niala tao. Zay mahatonga ny hoe tsisy lavaka hoe lavaka be hitana lavaka ao tavela zany mihitsy ny amin'ny faritra isandrana satria kely dia kely le fasy mainty zay ho alaina. Nefa ny ara-farazavako zay fanazavana zay le processus mini mahatonga ny hoe satria processus mini à sec io vao azo le tany taterina amin'ny rano amin'ny alalan'ny fangaroana amin'ny rano dia tonga dia averina rehefa eo dia tsisy lavaka be tafapetraka zany eo. Zay no ilana rano. Ny ankoatran'izay tsy mampiasa rano intsony. Resaka rano moa no resantsika eto fa isan'ny mampatahotra ny be sy ny maro zany le resaka hoe lavaka be io. Fa araka ny fanazavaanao zay moa zany hoe le 6% eritreretina ho fasy mainty fotsiny no miala dia averinao zany le tany tsotra zany hoe tsy hijanona lavaka be io. Ohatra hoe tsotra kely le izy rehefa zavaina fa afaka mba manome détail misy kokoa ianao eo amin'ny afrina eo zany le fiverenany sao dia hoe zavatra afaka 30 taona vao miverina sa hoe zavatra anatiny hoe amam-bolana sa ohatra ny ahoana zany le izy satria io tena hitako mampatahotra ny maro zany amin'le hoe lavaka be dia ohatra hoe lavana tsisy miverina le izy ozy ny fahazahoany saina maimaika dia avela lavaka be eo fotsiny. Resana le hoe périmètre minier 7700 hectares io izy zay. Fa io périmètre minier manontolo koa tsotra-drano avokoa. Fa zay faritra misy an'ilay produit tsotra-drano. Ny bureau zany usine resana dia ao anatin'izay hectare resana zay. Zany hoe tsotra-drano avokoa zay faritra rehetrarehetra zay. Fa le faritra misy an'ilay gisement ihany. Dia le hoe afirina araka ny io circuit fermé io zavatra resantsika io. Zany hoe manosika le bulldozer mitsofoka le fasika mitatra makany amin'ny usine voalohany dia mihodina mandeha sy fa tonga dia miverina ary amin'ilay lavaka ihany. Zany hoe tsy misy hoe miandry hoe afaka zao afirina na hoe mbola ho taterina amin'ny bulldozer zay le fasika ho averina any. Tsy izay ny fomba fisandrana zay ho ampiasana ato amin'ny base toliara. Anisan'ny mesure zao exemple anaraka farosika eto anisan'ny mesure noentina zany zay mba ahafahana mipantana an'le antsoina hoe paysage naturel. Aty toliara sy plahony ity dia napetraka izay fomba fisandrana anankiray zay hoe aleo atao système-na mine progressif aleo atao eto toliara. Progressif zany hoe misaka tsikelikely ary vao tany vao misaka dia vao tonga dia averina amin'ny laony tsikelikely ihany koa. Io anie manomboka entre 2 à 10 hectares no exploité dia efa mandeha ny réhabilitation zany hoe fambolen-kazo. Zany hoe tena tsy lasa lavitra kory le mine fa vao misaka kely 2 hectares zany kely zany par rapport amina fisandrana lehibe sanana resantsika amizao vao misaka kely dia efa mandeha fandraisa fanarenana ao afarany ao. Zany hoe tena natao mba tsy hoe hisy lavaka be ho tavela eo manimba ny endriky ny paysage. Zay ny fomba fisandrana napetraka mba ahafahana miresaka an'izay. Dia resana mivela miresaka rano eo jusqu'à 30 misy anao manao jusqu'à 80 mètres hoe lavaka ao atao averika any. Tsy misy lavaka ao atao amin'ny fomba fisandrana atao base toliara fa fasika no atosika atao centrateur na fantsona dia iny ihany koa no mamerina azy rehefa avy eo mamerina an'ilay 94% teo amin'ilay toerana nangalana azy. Zany raha eritrerina sarasaina zany dia hoe milatsaka tsikelikely le niveau an'ilay tany fa miaverina mitotitra tsikelikely koa rehefa eo ao afaran'ilay bulldozer anao. Zay ilay fomba fisandrana zay ao atao ka tsy marina velively hoe ho lavaka be 80 mètres. Tsy 80 mètres zany efa mahazo rano ianao amin'izany efa mahazo vato. Tena tsy tsy tonga any amin'izany zany le géologie an'ilay tany akory fa aleo ny marina moa zany resany ny zavatra hitan'ireo géologue zay nanao an'izany étude rehetrarehetra zany. Ka miverina amin'ny maro be le étude exemple sy ny mesure anampiasa exemple anankiroa resantsika zay hoe momba ny rano ny zana mba ho kely farak'izay azo atao ny fampiasana rano na izany aza nefa ny grand investissement minier resantsika eto tsy mitovy mihitsy ny amin'ny hoe rano ampiasaina commune anankiray na ampiasaina tokantrano anankiray na fokotana anankiray no resahana eto satria on parle d'un grand investissement minier. Dia mety hoe ngeza be amintsika le chiffre hoe rano miasa ao anatiny ao fa mitovy amin'izay ihany koa sahala amin'ny hoe ngeza be amintsika koa le vola mihodinkodina ao anatiny ao satria dia miresaka grands investissements tsika eto. Zany hoe chiffre goavana be zay rehetrarehetra mifamafao ao anatin'ilay izy ao ka tsy atao mahagaga fa tena efa faran'izay kely eo. Ary eo zany azany toliara faritra maina somary faritra sahirana resaka rano hatramin'izay ny projet ny fanjakana malagasy zao tontolo zao dia samby mahalala sy manaiky zany. Zay mahatonga ny hoe tena navahana tanteraka mihitsy système hydrique anankiroa zay tsy mifameno akory azany tsy mifandray fa misaraka no natokana hoe ho ampiasan'ny vahoaka ny toliara zay lesany hoe nappe superficielle sy ny nappe phréatique zay tahirina rano ao anatin'ny vato any ambany tany 100 mètres any ambany tany any zay système séparé hoe ao
zany no nanomena fahazon-dalana ho an'le tetikasa hampiasany rano zay ilainy rehetrarehetra ho an'le projet zavatra anankiroa nikendriny ho izy ny ministra ny rano tamin'ny fanambarana izay nataony. Ny anankiray dia ny hoe mba hahafahana mitsinjo ny rano ampiasain'ny vahoaka manodidina ny toliara zany mba tsy ho voakasika velively ny fampiasana rano zay atao base toliara fa ihany koa mba hahafahan'ny toliara misitraka satria lasa accessible amin'izay fotoana izay ny rano ao ambany ao zay noho ny teknika sy ny arabola moa zany somary lafolafo ny fahafahana mahazo akse aminy dia lasa nomena fahazona base izy ampiasany rano ao mba hahafahan'ny toliara ihany koa lasa misitraka sy mahazo accès amin'ny réserve eo mba hahafahana manatsara ny fahazahoana accès à l'eau ato amin'ny faritra toliara. Zay le axe anankiroa moa zany opportunité napetraky ny natonga ny fanapahan-kevitry ny ministera rano nanome fahazon-dalana any base toliara ampiasany rano napakifera eo zay milatsaka à 100 mètres 120 mètres any ambany tany any anaty vato any c'est système séparé tanteraka ny amin'ny rano ampiasany vato ohatra anankiray moa zany zay. Anankiray faharoa ngamba dia hoe tsara resahana dia mahakasika ny resaka ny fanjonoana zay resahana be dia be satria moa ny hoe fiveloman'ny ve zao tsika tsy famono fa ifamelona ozy izy ministera ministre ny zono ny mahatonga zay dia ny hoe na dia hoe ny ataony base toliara ny amin'ny faritry ny aty toliara moa zany commune ny toliara eny Andaboy na plage de la Patrie tsy misy asa fisandrana zay ho atao eny ny usine rehetrarehetra ny exploitation minière rehetrarehetra dia any ranobe ao anatin'ny périmètre eny anaovana azy zay tsy misy tanàna akory tafiditra ao anatiny tanàna mangiry zany dia miala 12 kilomètre ny limite ny périmètre akory zany nefa fizarana mbola ao anatin'ny périmètre mbola miala an'izay limite zay tsy misy tanàna zany tsy misy tanàna voakasiky ny projet zany ny ho atao aty toliara ty Andaboy dia hangara zany hoe maison de stockage hitehirizana an'le fasy mainty mandra-pahatongavan'ny sambo ampidirana anazy ary na io azany be dia be zavatra nijerevana satria na ny fomba amanamboarana an'io hangara io miaraka amin'ilay tsona hoe jeté na port kely moa fa tsika anazy zany dia natao avo zany hoe natao jeté sur piloté izy raha raisina sarasara dia tanao ohatra ny pont reny zany hoe ao ambony any mandeha fasy mainty dia miakatra sur 8 mètres miala ao ambony nivoahan'ny ranomasina eo ambonin'ny plage ilay jeté no mipetraka mba hahafahany rehetrarehetra amin'ny circulation mivezivezy moa zany dia mivoafetrany amin'ny hoe le faritra misy any hangara ihany sy ny birao no tsy azo ny hafa hivezivezena zany rehetra dia natao mba hahafahana jery lafiny sosialy lafiny ara-tontolo iainana any ka na le fivezivezy sama dia limite vanao indray mandeha isam-bolana zay mahatonga hoe ilaina le hangara sy zany aleo stockevana aloha mandritra ny ray volana sy produit vokarany rehetrarehetra dia indray mandeha ny sambo lehibe zany tena sambo lehibe dia zay la mampatsona anazy no mitoby eo mety hoe manelingelina kely no fivezivezeny lakana satria misy sambo lehibe eo indray mandeha isam-bolana fenony indray mandeha dia mandeha fisonjovana sosialy sy ny ara-tontolo iainana rehetrarehetra zany moa zany satria circulation na navire koa pollution amin'ny resaka solika ampiasain'le navire ohatra daholo zany mba hahafahana mijery ny lafiny tontolo iainana lafiny sosialy afesy zany na teknolojika na resaka arrangement de l'espace et de l'habitat na gestion an'ny trafic sy ny mouvement na ny fomba fisandrana dia samby nampiasana le séquence ERC samby nasiana évitement réduction sy compensation sy dirisika amin'izao compensation mba hahafahana mandanjalanja sy migérer l'environnemental resaka tsy hoe compensation atao compensation ara-tany amin'ny lafiny tontolo iainana dia manana engagement ny orinasa manana engagement ny hamerina amin'ny laoniny ny farifaritra sasatrindrana ary ao ambony zay koa zany hamerina amin'ny laoniny sy tsaratsara kokoa zay le hoe positive impact amin'ny famerana alohan'ny zareo zany ary mbola manana investissement annuel ana 1 million de dollars américains ho ampiasaina ho ana projet environnementaux zay raha manapaka sy raha midinika amin'ny ONG ny société civile sy ny ministère ny tontolo iainana io zany dia tena hoe vola natokana ho investissement environnemental ankoatra ny obligation zay efa napetraka cahier de charge mba hahafahana manatsara ny tontolo iainana aty amin'ny faritra toliara sy ny manodidina ohatra amin'ny hoe compensation zany resaka zany fa zany vola zany ampiasaina ao anatin'ny aire protégée ho ana projet pépinière scolaire éducation environnementale financevana reboisement zay tena ilaina tokoa hiadina amin'ny fivoavan'ny toetrandro zany rehetrarehetra moa zany voarakitra ny taratasy voarakitra amin'ny fifanarahana misy entre ny projet ny fanjakana ary fantatry ny voakan'ny toliara rehetrarehetra ny mpanaratsy moa zany zay tsoresantsika eto misy koa ny tsy mahafantatra zay mahatonga antsika miresaka an'izandroany mba hahafantatry mahafantatra bebe kokoa ny inona marina moa ny fifanarahana zay mipetraka sy fifanarahana zay natao amin'ny projet mba hahafahana tsy mijery ireo pitsopitsany ara-sosialy sy ara-tontolo iainana manodidina ny projet zay angambany azo ambara manodidina zay lafiny anankiray zay. Wow, tena mazava tsara sady amin'ny antsotiriana le izy fa fikajerenana kely ihany karazana hoe mampisolo tena ny vahoaka manahy ihany moa zany satria isan'ny tena information circule be indrindra amin'izao fotoana rehetratsika zao no resaka hoe tena ny baobab ahoana indray ny mesure ndraisinareo mahakasika an'izay resaka manokana izay. Izany hoe ompitena ny baobab gamany aloha ny alohan'ny tenenana hoe ompitena ny baobab dia ilaina fatarana mazava tsara hoe aiza daholo le baobab voakasika ny tetikasa ve sa tsy ny zavatra azo ambara dia ny hoe ny toerana misy ny fisandrana base toliara dia izy io taloha en fait voadidina aire protégée tsy hoe aire protégée P42 de Ranobe
amin'ny maha air protégé anazy dia en fait ao no misy an'ireo baobab resatsika am'izao io ao anatin'ny air protégé fa tsy ao anatin'ny périmètre minier zay aloha dia marihana ny antony dia ny hoe en fait zany ny déclassevana mihitsiny zany hoe nalàna tao anatin'ny faritry ny air protégé io faritra périmètre minier io satria efa tsy ao intsony na le baobab na le hoe zone d'importance écologique ka tokony hoe anaovana azy air protégé tena hoe nasorona tao zany hoe zany tsy ao anatin'ny faritra isangana misy akory le hoe alana baobab an-dranobe fa ao anatin'ny faritra rovany P80 de ranobe no misy an'ilay baobab zay ny zava-misy marina ary zareo amin'ny air protégé moa zany afaka manamarina an'izany ny tenanay moa zany mivezivezy sy miara-miasa amireo dia tena afaka miteny hoe ao anatin'ny air protégé P80 eo baobab ary arovana tokoa fa tsy ao anatin'ny périmètre pastoliara na izany avany resaka tena amin'ny hoe mila fantarina hoe aiza no misy azy misy faritra zay antsoina hoe corridor forestier zay na corridor écologique zay tafiditra ao anatin'ny ao anatin'ny périmètre minier zay somary aty amin'ny farafarany atsimo moa zany tapany atsimo périmètre minier zany tiako resana nefa dia ny hoe efa voafaritra araka ny cahier de charge mental bastoliara fa io corridor io dia natao ho arovana natao anateterahana projet d'enrichissement de la biodiversité efa tsy tafiditra anatin'ny calendrier fitsandrana akory azany na dia ao anatin'ny périmètre minier azany mahatsiapisavorovana saretsara moa zany mahatonga mitondra zay fanazavana zay androany satria dia ny hoe baobab ny alana baobab dia ao anaty P82 ary misy faritra anatin'ny périmètre minier zay natokana manokana mba ahafahana manao enrichissement de la biodiversité zany hoe faritra ho arovana sy hanaovana tetikasa fanasarana biodiversité zay moa zany dia mba ahafahana hatrany manatsara kokoa zany sy miaro an'le P82 ranobe resaka foana amin'ny hoe misy ny projet minier fa zavatra nahasarotiny fanjakana malagasy mba ahafahana mitady ihany koa opportunité ao anatin'ilay fisindrana io tsy opportunité économique ihany fa opportunité environnementale opportunité pour l'environnement ihany koa zay le ohatra resaka zany amin'ny hoe na dia anatin'ny faritra trandrana azy izy dia ho anaovana programme de conservation satria dia manatsara ny qualité ny air protégé ny fisiany zany corridor zany zay ao anatin'ny faritra trandrana fa ho arovana ary ny orinasa no mandray an-tanana miara-miasa ministère toterana sy mpitantana ny air protégé mba ahafahana manatsara zany tanjona zany ohatra anankiray moa zany zay resaka zay ohatra anankiray moa baobab manokana fa tsy ao anatin'ny faritra trandrana velively tompoko ny alana baobab ary raha misy azao ray na roa dia efa voarafitra ny anatin'ny cahier de charge mental fa raha azo atao ny mamindra azy zany hoe mbola kely izy dia ho afindra any anaty air protégé raha ohatra ka efa lehibe izy zany hoe efa manano sary technologiquement tsy possible dia ho arovana sina zany hoe buffer zone manodidina ny baobab mba arovana azy efa nihita zany raha ny expertise ny bastoliara za manao dia nahita baobab lehibe ao anatin'ny périmètre minier Kenya any le société sœur ny bastoliara any Kenya fa io dia tena no namboarina tsara mba voankazy le baobab dia manodidina zany misy azy fitsandrana ary rehefa natao ny réhabilitation dia tena navelona amin'izany mba hoe lasa tena hoe lasa voaro hatrany hatramy fifanafisana le baobab zay tena ngiza be lasa nasiana view point toerana fitsidihana azy fijelovana an'le baobab ngiza be ao anatin'ny période mba ahafahany aty afara mankasitraka sy mianatra momba an'le baobab zany hoe misy opportunité zay tena napitraka ao ary nikatrahany fitondrana malagasy moa zany tao anatin'ny négociation rehetra manafana sasire zany dia voasoratra any anatin'ny fifanarahana ka tsy maintsy ohatrin'ny orinasa zay ngambana zany hoe io le impact fa misy opportunité bebe zay napetraka ao ary voaratra anatin'ny fifanarahana zany rehetra ao anatin'ny fifanarahana mazava tsara angambana zay somary gaga ihany moa zany za ary zay naliana anaty amerenako foana ny fisaorana anao hoe misy mpiandraikitra mpiariny environnement ve ao amin'ny tetikasa io dia hoe reto sary miparitaka baobab be bebe reto dia tsy ho arovana fa tena hoe isany information ilaina koa no mahafantatra an'izay inona moa zany fa tena hoe ho arovana reto koa izy io amin'ny lafiny pratika fa dia na dia aty lavitra ty zany dia isany fari-piaro amin'io koa fa nisany zavatra voaresaka be koa amin'izao fotoana zany tena atsidika amin'ny lafiny politika ho atsika ary tsy hoe hiaro na hicontre an'izay voalaza ny hafa ny amin'ny interviewtsika fa tena hoe hitondra fanazavana marina ny tena zava-misy marina amin'ny tena hoe tiasa ao anatiny ianao zany no resatsika eto fa tsy hoe solotena na olona nanao resaka fipitapita voaresaka be koa hoe misy olona any misy nikea mipetraka any dia ho esorina tao ahoana indray ny lafin'izay zany sy ny hoe ny ankoatran'ny baobab misy hala maro koa ao misy biby sy ny tariny ahoana koa zany ny fiarovana an'ireo satria voaresaka antsika teo moa ny fiarovana an'ilay baobab zany fa ambony lavitra noho ny baobab ambony lavitra noho ny tontolo iainana ny zava-manamaina ny olona sy ny biby marina tokoa zany ny mikea dia efa classé ary no mbola tsy classé moa zany fa anisan'ny hoe peuple indigène zay aty amin'ny faritra tsy mandrefana na amin'ny lafiny ara-kolotsaina na amin'ny lafiny ara-fomba fiainana moa zany dia arovana tokoa zareo reo zavatra afaka ambarako angamba raha mahatsikaritra nareo dia resaka foana tsika hoe ranobe ny antony dia ny mikea tompoko dia mipetraka any amin'ny faritra alan'ny mikea fa tsy aty amin'ny faritra ala ranobe ala anankiroa samy hafa reo samy aty Toliara fa ny faritra alan'ny mikea dia mbola varabaratsy ny ranobe raha ny hoe tanàna akaiky anazy dia ny tanàna Ankiloaka nefa ny raha mijery ranobe à 46 km mialan'ny Toliara Ankiloaka 72 km mialan'ny Toliara zany hoe misy mifanalavitra ireo toerana anankiroa ary raha ny toerana misy an'tetika izay basy Toliara zany dia
ny faritra farany atsimo ny alan'ny Mike dia mipetraka à 20 kilomètres any avaratry ny farany avaratry tendrony avaratra misy an'ny tetikasa Bastoliara. Zany hoe entre ny faritra farany atsimo zany ny alan'ny Mike dia misy distance ana 20 kilomètres eo anilana zay mbola misy an'ny renirano Manono. Mba hitenenana hoe tena tsy mahakasika velively na ny alan'ny Mike na ny peuple Mike ny asa fitsandrahana tetikasa zay ho ataon'ny Bastoliara satria dia mifanalavitra, tena mifanalavitra dia mifanalavitra tokoa. Raha tena zay hoe aiza moa no misy an'ny Mike, tapetsika sur Google peuple Mike dia ny tanàna hitantsika eo misy zay tanàna sonhoe Vorea zay. Vorea io tompoko dia miala à 100 km 120 km miala ny Toliara. Nefa ny resaka teo hoe Ranobe à 46 km 43 km miala ny Toliara misy azy. Hita zany fa tena mifanalavitra tokoa ary tsy misy na Mike zany na olona hafa koa zany zay ao mipetraka ao anatin'ny faritra na mivelona moa zany na tanàna ao anatin'ny faritra zay Bastoliara. Fa tena tiako marihana zany fa sady tsy mahakasika velively Mike ny projet tetikasa fitsandrahana Bastoliara no koa tsy mbola misy olona na tanànan'olona zay tafisy anatin'ilay faritra ohatrandrahana ka hoe ho afindra zany. Tsy marina zany, tena tsy marina satria ny karta manazava azy. Tsy zany tena manao an'izay anaprofo zay fa ny karta manazava azy. Ohatra tompoko fanontaniako farany angamba amin'ny tapany tsy haiko na farany mbola hotezantsika satria mahaliana be araka ilay fanatsinjikako teo ilay hoe ahoana amin'izay ny ahafahana mahazo tombony amin'ilay onitra environnemental ilay satria be dia be amin'izao ny fikambanana misehatra momba ny tontolo iainana anatin'izany moa ny zava-manahirany vehivavy mety hoe liana zany ireo fikambanana be dia be ireo hoe ahoana ary ny ahafahana miara-piasa misitraka an'io manoloana ny zava-misy ipiny koa mazava ho azy ataontsika vidéo manaraka angamba zay raha mbola mety amin'ny ilaina fa ny fanontaniana tiako apetraka farany ankoatran'ny resaka hoe rano baobab ny fonony Mike isany mampatahotra ny maro koa ny resaka hoe radiation ny impact-ny izy eo amin'ny fahasalamana ny fahasalamam-bahoaka tsy eo amin'ny manodidina ihany fa Madagasikara iray manontolo sy izao tontolo izao idina indray ny mesure environnemental efa niraisinareo mahakasika an'izay. Radiation vao miteny hoe radiation dia matahotra ny rehetrarehetra, lasa lavitra be ny eritreritra. Oui, effectivement aloha zany ny toerana misy fasy mainty dia araky ny toetany dia tsy maintsy misy émission na radiation naturelle na zany Toliara na zany Fort-Dauphin na zany eto ambonin'ny tany. Tena ao anatin'ilay fomba fiforonana fasy mainty no miteraka an'izay hoe misy radiation naturelle. Amin'ny naturelle zany tsy hoe akory Bastoliara no hitondra radiation vaovao na hoe hiteraka radiation amin'ny aty Toliara fa zavatra efa misy hatramin'izay misy ary hisy mandrakizay raha mbola ao io fasy mainty io ity resaka radiation ity. Zany tsy zava-baovao ilay izy, zavatra efa niarahan'ny rehetrarehetra ny aina hatramin'izay nefa ny ohatran'ny tsy mbola naharitsika hoe misy mararany radiation tetika Toliara na hoe misy faritra saison-dehanana fa misy radiation naturelle satria dia na dia eo aza zay radiation naturelle zay dia amin'ny tany tena hoe farak'izay ambany tsy misy atahorana na amin'ny lafin'ny tontolo iainana na amin'ny lafin'ny fisakafoanana na tena hoe zavatra ambany loatra zany le taha fa tsy misy efeny na dia kely akory aza amin'ny fiainana andavanandro ilay miaraka amin'ny fasy mainty. Dia misy moa zany no misalasala rehefa satria hoe izy le naturelle zay Bastoliara nefa hitrandraka lasa mihetsika ilay zavatra ao. Ny zavatra afaka ambara moa zany dia hoe processus minier manazava zany resaka rehetrarehetra zany fa mamelana zava ny processus minier ny le signa hoe misy an'io tahana radiation io ao anatin'ilay fasy mainty dia izy latsiny hoe monazite zay zany hoe le terre rare resana terre rare no misy an'ilay uranium sy thorium particule mahatonga anazy hoe misy radiation eo amin'ilay fiforonana terre rare no mahatonga an'izay hoe misy asingana uranium sy thorium kely eo. Zavatra mipetraka nefa dia izao ny zavatra ho ataon'ny Bastoliara dia séparation zany hoe manasaraka ny fasika tsotra amin'ny ilmenite amin'ny rutile amin'ny zircon sy amin'ny monazite zany hoe tsy hoe misy zavatra be dia be atao fa sarahana dia sarahana dia sarahana. Le fomba fanarahana resaka eto fomba fampasarahana ny alalana gravité na resaka différence ana lanja moa zany zay ny fomba anankiray voalohany. Ny faharoa amin'ny resaka magnétisme satria vy ny resantsika eto minéraux dia samy mireagir amin'ny resaka anjy bio zavatra ireo dia karazana anjy bio zany no ampiasaina mba ahafahana manala ny rutile sy ny rutile en fait. Dia fahatelo ny resaka électricité zany misy réaction amin'ny alalana courant du corps rehefa eo no mampisaraka ny zircon sy ny monazite zany hoe tsy misy fampiasana produit chimique na produit externe fa tena hoe anjy courant ampiasaina ampisarahana azy zay le processus na séparation ho ataon'ny Bastoliara azy zay misaraka izy rehetrarehetra. Ilay singa hoe monazite resana ty zany hoe zany efa mitokana izy tsy ho averina itsony amin'ilay fasika mipetraka teo taloha zany hoe miala tanteraka eo amin'ny faritra zana le radiation trandraka Bastoliara résultat tsy misy radiation tsony eo amin'ny faritra zana aiza raha zany no misy an'ilay radiation le raha zay lasa limité amin'ny zone misy an'ny usine de concentration de monazite irery ihany. Eo sisa misy an'ilay radiation mesure mampiasa conteneur spécial mesure de contrôle et de suivi rigoureuse ny tetikasa mba ahafahana mifehy sy ny limité ny toerana zay mety ifanesera amin'io émission na radiation io. Zay ny voalohany aloha ny zavatra faharoa samaky zany dia ny INSTN
institut malagasy io zay solitenany AEIA mpanara-masony tana radiation amin'ny sehatry ny aty reo no manara-maso amin'ny dingana rehetrarehetra miassurer hoe tsy mihoatra an'ilay tahana radiation autorisé-van'ny fenitra RCPRN sy ny fenitra malagasy ny concentré radiation amin'ny faritra voakasika faritra manokana resaka hoe zao contrôlé eo zany misy fanara-maso zay atao ary tsy mahazo mihoatra an'izay taha zay ny taha misy ao ho an'ny cantolière manokana na concentré vanazy le produit de tellement ambany le taux de radiation de efa namanina efa zao tena hoe tsy hihoatra mihitsiny an'le taha atahorana akory le tahana radiation misy aty cantolière noho ny le tahana mola zay misy aty zay ny zavatra zay no nazahoana amin'ny fahazondrana zay iresantsika hoe kamanao akory ny andaboy amin'ny transport izy ny resaka teo hoe efa conteneur spécial mesure de confinement spécial manokana mihitsy no mipetraka mombanimona azy ity ary ny département d'environnement miaraka amin'ny INSTN de manao suivi sy contrôle strict mba ahafana minimiser sy migérer an'izay zay émission zay mba tsy hakasika an'izany izy zany hoe zany na mesure de confinement na mesure de contrôle na mesure de suivi de samy mipetrapetraka daholo ary reo antanam-pahefana sy antana tohatra na fitantanana de samy manana anjara toeky manara-maso avokoa ansanjasy rehetra zany ny azo mbara de izao ny amin'ny hoe zany rehetra zany no mipetraka de tsy isy velively risque koa zany fanatanteraka ny risque ho an'ny fahasalaman'ny vahoaka sy ny tontolo iainana noho ny fitsandrana satria sady confiné izy no tsy averinao intsony no mbola procédé physique sy mécanique ihany no ampiasaina mba ahafahana manao fisaranareo zany hoe tsy misy apport vaovao na produit chimique zatra dahorana ny rehetrarehetra rehefa avy eo de alefa any États-Unis any andafy any zao no manana ny traikefa sy ny teknolojia mikirakira zany rehetra fa tsy eto amintsika Madagasikara intsony zany natao mba ahafahana migarantir zato isan-jato fa tsisy impact na amin'ny tontolo iainana na fahasalamana ny fikirakirana ny homonasika sy ny fisandrana sy atao pastoral kerendozintsika fa ho alefantsika ny ivelany le élément radioactif ary tantanana sy de manière strict zany rehetrarehetra zany voasoratra sy voarakitra tsy hoe za kory no miresaka fa de voasoratra sy voarakitra ao anatin'ny boky mandraikitra sy ny fahazon-dalazan'ny azon'ny pastoral izany zasy rehetraresaka amintsika zao zay angamba no mahamaly azy sy mahavova azy tsy misy atahorana eo tena mankasitraka adiny ray lasaka ty interview-tsika manaraka ty satria tena sarobidy loatra zay tena hoe ohatra concret tena hoe mora azony rehetrarehetra zay zany hoe araka ny lazaina teo tsy maintsy misy ny risque fa efa misy ny mesure ahafahana minimiser an'ilay risque ary voara-maso tsara nareo moa zany ao anatin'le département environnement nisany hoe tompona andraikitra voalohany anara-maso amin'izay de isorana anareo inona fa tena hoe tsy atao maso mena sy tsy atao ohatra sofina mena nareo amin'ny mpiara-miasa fa tena ametaka tokoa hoe tena ketiny azonareo atao hiarovana ny vahoaka malagasy sy ny harenany malagasy raha mbola mety aminao afaranantsika amin'ny interview actualisation ny zava-misy amin'izay ara hoe manoloana n'izao zavatra rehetrarehetra misy zao aiza ho aiza zany ny tetikasa ahoana ny fiaraha-miasa possible indrindra ho ana fikambanana na ONG na sekoly na olon-tsotra araka ny lazainao teo zay afaka mitsitraka an'ireo le hoe onitra environnemental reny iny ary de rehenatrany ny mahafinaritra trany fa fitafatafa zay ataontsika fa ataontsika amin'ny manaraka de matetika zany amin'ny fotoana androany